Filipianina toko voalohany, Filipianina toko voalohany. Saotra ny tompony amin'ny teny izay nomeny fanamasina antsika, teny fantadaza, teny amperitreritra, teny ampahery. Filipianina toko voalohany dia iarahantsika mamaky izany andininy fahaenina amin'ny toko voalohany izany amin'ny anaran'i Jesoa. Ary mahatoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Indray mandeha farany hoe, ary mahatoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavin'ny andron'i Jesosy Kristy. Amen. Raha fitinina riavana ny afatra ho antsika fiangonana amin'izao maraina izao dia azo fitinina tahaka izao hoe Apetrao, eo an-tanan'i Jesoa ny ho Avinao. Apetrao, eo an-tanan'i Jesoa ny ho Avinao. Dia ho tanteraka, ho parfait. Izany ho Avinao izany. Apetrao, eo an-tanan'i Jesoa ny ho Avinao. Dia ho parfait izany ho Avinao izany. Ho parfait ny ho Avinao. Tsy noho ny fahaizanao vao noteneniny tika tao anatin'ny hery hoe fohy ny fisainanay. Ho parfait ny ho Avinao. Tsy noho ny herin'ny sandrinao, fa ho parfait ny ho Avinao noho ny zavatra hataon'i Jesoa ary efa ataony ho anao. Apetrao, eo an-tanan'i Jesoa ny ho Avinao. Mahatoky indrindra hoy ny apôstôly Paoly, fa izay nanomboka asa tsara ao anatinareo no hatanteraka izany. Fa inona moa izany asa tsara natompok'Andriamanitra tao amiko sy tao aminao izany? Valiny efa fantatsika ny nanaovany antsika ho olom-baovao. Tamin'ny fotoana toy intsika nataony olom-baovao, tamin'ny fotoana izay hoe namindrany antsika hiala tamin'ny fahafatesana ara-panahy izay nisy antsika noho ny fatosoantsika. Tamin'ny fotoana izay nanavotany antsika, namindrany antsika avy amin'izany fahafatesana ara-panahy zany ho amin'ilay fiainana ao aminy ao amin'ny fanjakany, tamin'izay isika no navotany, tamin'izay isika no nanaovany an'izany asa tsara, nanomboany an'izany asa tsara zany, dia nataony ho olom-baovao. Nataony ho olom-baovao. Maninona ny tsy tapitra ilay asa tsara riavana? Natao olom-baovao fomba ilazana azy hoe nateraka indray dia ohatran'ny zazakely rehetra vao nateraka riavana. Eo ampianarina ianao, ampianarina mandeha ianao, ampianarina miteny ianao, ampianarina izay fomba ohatran'ny dada sy neny ianao, etsetra, etsetra. Izay tsy voatery hitovy amin'ny fomba ny miankonana hafa. Raha maka an'ilay sarin'ilay fahajentilesana tao tsika dia hoe naisoron'Andriamanitra tsika, nongotany amin'ilay fahajentilesana nisy atsika taloha, dia hoe ampianarina zao ny fomba miaraka amin'i Jesoa, zao ny fomba, zao ny fanao, zao ny fiteny, fa tsy ohatran'ilay tany amin'ilay fahajentilesana intsony. Ary dia hoe Andriamanitra nanomboka an'izany asa tsara izany. Ary amin'izao 22 août 2021 izao mbola manohy izy ambara-pahatonga ny perfection riavana. Izany no itenenantsika hoe Apetrao, Apetrao, eo am-pelantanan'i Jesoa no ho Avinao. Zao manko riavana, araka ny efa lazaina teto ombieny hoe ombieny maro ny tanora ato. Eo ianao tanora fo manomboka ny fiainanao. Eo zahay ray aman-dreny. Na ho anao tanora, ny andro mamiratra rehetra dia mbola ho avy. Ny andro mamiratra, amira-piratany Jesoa, amira-piratany volana, mbola ho avy zany. Ho antsika efa lehibe, ninona situation antsika? Ny andro mamiratra
dia mbola ho avy na farafakely mamiratra no tamin'izay laza zay. Ary zao ny fahamarinana voalohany zany ho antsika izay hafarany hoe Apetrao eo an-tanan' Jesoa no Avinao. Fahamarinana voalohany dia tsarovy ravana fa Andriamanitra zay ny toetrany mampibantsina anao ny hoavinao. Andriamanitra mampibantsina anao ny hoavinao. Ina moa no tena dikan'izany? Naka le ohatry ny ankizitsika teo teraka dia mitombo eo nivon'ny ankonana. Afaka maka ny ohatra na voankazo na ambolena isika. Iny voankazo iny mila fotoana kory avana vao matoy tsara. Mila fotoana izy vao matoy tsara. Ary alohan'le fotoana mamatoy azy tsy azo atao ninina le voankazo. Dia tahaka an'izany ny fiainantsika ara-panary avana. Tsy maintsy manam-paharetana sika. Tsy maintsy manam-paharetana sika ny amin'ny tenantsika. Tsy ho kivy sika hoe hoay le ty za ty efa firy-taona no miankina mbola ohatran'izao ihany, tsy mbola ohatran-drahanina. Tokony hanam-paharetana sika amin'ny tenantsika, tokony hanam-paharetana koa tsika amin'ny hafa ry havana tahaka ny ananan'Andriamanitra faharetana amintsika. Fa rehefa manana faharetana tsika dia hoe ao an-tsaintsika ilay tenin'ny apôstôly Paoly hoe matoky indrindra aho fa zay nanomboka asa tsara tao aminao tanteraka an'izany. Mahafinaritra loatra le filaza hoe avec Jésus le meilleur est encore à venir. Ary zay meilleur zay tsy hoe noho ny ataonao araka rehefa voalaza teo, fa noho ny ataon'i Jesosy ho anao ry havana. Izany hoe ampatsivon'ny apôstôly Paoly io. Dia misy olona zao mety hiteny hoe misy olona zao hiteny hoe ka tsy fantatro pasteur ny situationko. Ry havana, tsy fantatro ny situationao fa Jesosy malala ny situationao. Ary Jesosy lehibe noho ny situationao. Ary miteny izy hoe za hitantana anao ho any amin'ny perfection. Dia mety misy teny indray hoe tsy fantatro pasteur ny situationko fa za no anisan'ny mety be indrindra situation ataoko am-piangonana ato. Tsy ary havana, matiantoka ianao raha situation tsy napetraka teo an-tanan' Jesosy fa hoe tamin'ny herin'ny sandrinao diso anjara amin'ilay ho avy mamirapiratra no manin' Jesosy ho anao ianao diso hevitra ianao ary ho diso anjara ianao ry havanao. Fa zany ny hafatra ho antsika hoe Andriamanitra mampibanjina antsika ny amin'izany ho avyntsika tsirairay izany. Ary isika dia asaina manantena izany ho avy mamiratra, izany ho avy parfait izany. Soran'Andriamanitra ianao tonga tato an-tranon'Andriamanitra tato zany. Fa tsy henonao any amin'ny arabe zany, tsy henonao any amin'ny restaurant. Zany hafatra izany. Fa hafatra ho anao manokana izany. Afarantsika zany hoe Apetrao io ampelantanan'i Jesoa no avinao. Dia ny olona mandray an'izany hafatra izany dia afarany fahamarinana voalohany tsaroa fa Andriamanitra mampibanjina anao hatrany no avinao. Fahamarinana faharoa izao ravana tsaroa indray kosa fa Satana mampibanjina anao ny lasanao. Satana mampibanjina anao ny lasanao. Haitsika hisotro tsara le hoe Jaona 2:12 fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao ry havana, arak'izay namaritany Jaona 2 azy teo, rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, ny mahita an'izany voalohany dia Satana. Izy no mahita an'izany voalohany. Andriamanitra mahita fa Satana no mahita an'izany voalohany koa.
ary fantatry Satana tsara le ho avy mamiratra, le ho avy tanteraka sy homaniny rainao ho anao. Ary dia tena hoe matezitra azy zany, ary sakanany ianao tsy eritreritra zany ho avy mamiratra zany. Ary zay natonga le fahamarinana faharoa anao hoe Satana indray kosa dia mampibanjina anao ny lasanao, mampibanjina anao ny lasanao. Satria manina, rehefa ny lasanao ny banjininao ry havanao, tsy roso ianao ary tsy androso ianao andova zany ho avy mamiratra no manin Jesoa ho anao zany. Ny Salamo fa 139:16 manao hoe ny masonao efa nahita na dia fonony mbola tsy ary fady aza ao, voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry. Fony tsy mbola ary fady aza ao, voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry. Inona nampahatsiarovany mpanao salamo amintsika ry havana? Hoe ho antsika zanak'Andriamanitra, ny tompony teny farany eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao ry havana. Tompony teny farany dia Andriamanitra, fa tsy ny devoly, tsy le mpiepanga ry havana. Andriamanitra ny tompony teny farany androany, ary isan'andro raha mety ianao dia izy no tompony teny farany manomana aminao zay avenir mamiratra zay. Hoy izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay hoe Dieu ne veut que le meilleur pour toi. Il ne veut que le meilleur pour toi. Et laisse-moi te dire ceci, les son meilleur est meilleur que ton meilleur. Son meilleur est meilleur que ton meilleur. Ary azo antoka io ry havana, Andriamanitra tsy mba olona ka andangy, tsy zanak'olombelona ka anenina amin'ny zavatra tenenina, fa rehefa milaza izy dia efainy, rehefa miteny izy dia hotoviny zany avenir mamiratra ho anao zany. Fa araka le tenenina to, eo ny devoly fahavalo, eo ny devoly pepanga. Inona ny zavatra amenony ny sainao? Zavatra mikasika ny lasanao ry havanao, zavatra mikasika ny lasanao. Dia ahodiny ao an-tsainao, ianao io nge taloha ohatran'izao, ianao io tsy avotra tsony, ary tsy tadidinao koa nga le ohatran'izao. Sany mameno ny saintsika, tsy afaka mibanjina le ho avy mamiratra ho manin'Andriamanitra. Ianao ry havanao, azaorina amin'ny lasanao ny fiainanao, azaorina amin'ny lasanao fiainanao, fa banjino ry havanao, banjino no avinao. Ary raha apetraka ao eo an-tanan' Jesoa zany ho avinao zany, combat perdu d'avance, zany an'ny devoly tia ampibanjina anao ny lasanao zany, combat perdu d'avance zany. Tsarovy Andriamanitra mampibanjina anao no avinao, ny devoly kosa mampibanjina anao lasanao. Fahamarinana fahatelo farany ho an'ny olona zay hoe asaina mametraka eo am-pelatanan'i Jesoa. Ny ho aviny dia hitantsika ao amin'ny Filipianina 2:2. Filipianina 2:2 andininy 12. Filipianina 2:2 andininy 12. Dia raha erahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesoa zany ko amin'izany ry malalako, tahaka ny nanekenareo mandrakariva, tsy fony teo aminareo ihany aho, fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho, miasa amin'ny tahotra sy ny ofitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Miasa amin'ny tahotra sy ny ofitra hahatanteraka famonjena anareo.
le fahamarinana fahatelo dia hoe ianao izay nanapaka marina hoe ametraka eo am-pelantanan'i Jesoa no avinao. Dia ny andrasana aminao farany a miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjena anao. Ahoana hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjena anao. Mety anontany teny ianao hoe fa ahoana marina ity famonjena ity e? Vao tamin'ny herinandro tsika nytenenina hoe fahasoavana ny namonjena antsika. Vao tamin'ny herinandro tsika ny nampatsahivina tao amin'ny Efesiana 2:2 hoe tsy avy amin'ny asa sy fandrahoy sy irehare. Dia ahoana reto tenenin'i Paoly hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Za izay efa nanomboan'Andriamanitra n'ilay asa tsara araka natao tao am-piandohana teo no hitenenana hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra hahatanteraka ny famonjena anao. Inona rariavana no tiany fanahy lazaina, inona ny tiana ampatsahivina antsika? Le hoe miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra tsy eo amin'le hoe miasa na le asa ny tsindrim-peo, fa le toe-po, le toe-panahy feno tahotra sy ovitra. Zany ndo angatantsika amin'ny fanamasina hoe toe-po, toe-panahy feno tahotra sy feno ovitra. Fa matahotra n'inona? Mangovitra no inona? Matahotra aok'izany ny ampalahelo indray an'le ray efa nanangana antsika ho zanaka ry havanao. Efa nampihavanina tamintsika tamin'ny alalan'i Jesoa. Ny olona mahafantatra an'izany nanomboan'i Jesoa zany asa tsara zany, feno tahotra sy ovitra izy, so ampalahelo indray an'le Andriamanitra efa nihavanana eo. Angatao amin'ny fanamasina ry havanao zany tahotra sy ovitra zany. Tahotra sy ovitra, matahotra, mangovitra maninona? So hiverina amin'ny fahatsoana sy le fahadalana efa nanafahany Jesoa anao ry havanao. Matahotra sy mangovitra, fa tsy manao pli vava fotsiny sambatra izay voavela eloko. Non. Matahotra, mangovitra. Na iza ianao, na président de la République ianao, na mpamafalala, tsy zany mamay, fa hoe toe-po sy toe-panahy feno tahotra sy ovitra ve ny ianao ankehitriny ry havanao. Ary rehefa mamaky ny soratra ny teolojiana ry havana dia hoe ahoana no nanana izay toe-po sy toe-panahy feno tahotra sy ovitra zay? Dia hoe misy fiasana, outil na moyen, fiasam-pahasoavana. Fiasana, avy amin'ny fiasana. Mpanao zavatra dia mila manana fiasana. Fiasam-pahasoavana na adika kosa rehefa mijery dictionnaire nareo hoe amin'le moyen de grâce. Les moyens de grâce. Zay no fahavarana amin'le moyen de grâce reo no ambolen'ny fanamasina ao aminao, ambolen'ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao, zany toe-po sy toe-panahy feno tahotra sy ovitra zany ry havanao. Inona le hoe moyen de grâce? Anankiroa le izy. Voalohany indrindra ny tenin'Andriamanitra no fiasam-pahasoavana, ampidinan'Andriamanitra ny fahasoavana ao amiko ry havanao. Zay le moyen de grâce voalohany, zay le fiasam-pahasoavana voalohany. Fiasam-pahasoavana faharoa dia ny sakramenta no ampidinan'Andriamanitra ny fahasoavana avy any an-danitra ry havanao. Sakramentan'ny batisa, sakramentan'ny fanasan'ny tombo. Malahelo ihany ry havana amin'ny teny. Rehefa misaotra ny tomoa fa atsika rery moa zao ny fiangonana efintsika miditra indroa nefa misy fandraisana isaky ny miditra fa tsy ny Alahady faharoa, misy asa sy fampahiraizana. Tena mahavaky fo ry havanao.
rehefa hanomboka fandraisana ianao, misy olona efa amin'ny taona hoe tokony hampandray azy na hoe mpandray. Hitanao mivoaka ery, hoatra, ovay zany, tsy hanananao avy mamiratra zany ety an-tany, tsy hanananao avy mamiratra mandrak'izay zandriavanao, tsisy resaka moral zany. Fa endren'Andriamanitra nanomezantsika ilay fiasam-pahasoavana, ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta anankiroa, mba hiasan'ny fahasoavana ao amin'ny tsirairay, hiasan'ny fahasoavana ao amin'ny tsirairay. Ary io fahasoavana io nefa nikasika anao tamin'ny fahadalanao tany amin'ny fahajentilisanao. Io fahasoavana io namonjen'Andriamanitra anao nampidirana aty ambala. Io fahasoavan'Andriamanitra io, faranana ny teny, no ampitombo ny asa ianao amin'ny fanahafana azy Jesoa Kristy. Fahasoavana zany. Tsy hoe andeha hanao diplôma re akory dia hitombo amin'ny fanahafana. Non, asa fahasoavana zany. Ary farany nefa ny tsy kely indrindra, io fahasoavan'Andriamanitra io no hoe ahatonga anao hanana fifaliana sy ankafy marina. Mialatsiny amin'ilay fitenena fa ilay pasitera anankiray izay tena nandona ny foko izay, io fahasoavan'Andriamanitra io no ahatonga anao jouir de la présence de Dieu. Ho amintsika izany fahasoavan'Andriamanitra zany, ho amintsika fiangonana zany fahasoavan'Andriamanitra zany. Ary ho an'ilay Andriamanitra velona irery, ny voninahitra ry havana. Amen.